Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ety am-piandohana dia apetrako amintsika rehetra ny fanontaniana hoe mino ny famosavina ve ianao? Mino ny fanahy ratsy ve ianao? Ary mino ny masoratsy sy ny lolopo ary ny zava-dratsy rehetra tsy hita maso? Raha mino anao na tsy mino anao dia enoy ity tantara izay hoentiko aminao ity. Nisy fotoana i mpaminany sallallahu alaihi wasallama nahatsiaro marefo teo amin'ny vatany, ary nahatsiaro rera-dava izy, ary efa manomboka miantreka amin'ny vatany izany zavatra izany, ary efa nihintsana ny volony ary narary nandamaka teo am-pandriana izy tamin'izay fotoana izay. Mitantara mamantsika Aisha radhiyallahu anha fa i mpaminany tamin'ny fotoana io dia tratry ny famosaviana izay nataony lehilahy jiosy anankiray antsoina hoe Labid ibn al-Asam. Ka toy izao ny tantarany. Rehefa nahay refo i mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia nangataka famonjena tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, satria fantantsika tsara fa eto ambony tany tsy misy olona afaka manavitra anao amin'ny haratsiana rehetra izay mahazo anao, amin'ny fanahy ratsy izay mahazo anao, ary amin'ny famosaviana izay mahazo anao. Ka nitodi-doha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala i mpaminany, ary taorian'izay dia nalefa ny Allah tsindrimandry taminy fa nisy anjely roa tonga tamin'ny alalan'ny nofy, iray nitsangana teny amin'ny lohany ary ny iray kosa nitsangana teny amin'ny tongony anankiroa. Ary nifampiresaka ireo anjely anankiroa ireo dia niteny ny iray hoe: fa maninona ity rangahy ity? Izany hoe inona ny nahazo any mpaminany sallallahu alaihi wasallam? Niteny ny iray namaly tratry ny famosaviana izy io, dia nanontany ny faharoa hoe iza no namosavy azy? Dia namaly ny faharoa hoe i Labid ibn al-Asam, ilay jiosy no tompo marika tamin'ny famosaviana azy. Taorian'izay dia niteny indray iray voalohany hoe namosaviny tamin'ny inona izy? Dia namaly ilay faharoa hoe tamin'ny singa, volo sy ampahany singa tany amin'ny mpaminany no nalainy namosaviny amin'io olona io. Nanontany indray iray voalohany hoe aiza ny toerana izay nasiany azy? Dia namaly izy hoe any anatin'ny vovo anankiray antsoina hoe Zaroany, ary napetraka ao ambanin'ny vato lehibe izany singa famosaviana izany. Dia aorian'izay taitra i mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary fantantsika fa tsindrimandry ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia afatra masina avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka teo izy niantso any Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu sy Az-Zubair ibn al-Awam ary Ammar ibn Yasir, ary naniraka azy ireo handeha any amin'ny toerana misy an'ilay vovo Zaroany dia hanala ny rano ao ary hamoaka ilay vato lehibe izay nametrahana an'izany singa ny famosaviana izany. Lasa i Ali ibn Abi Talib sy Ammar ibn Yasir ary Zubair ibn Awam tonga tany amin'izany vovo Zaroany zany, dia navoakan'izy ireo ny rano rehetra, ary hita tao ilay singa misy volony mpaminany sy ny fiogo, ary tady misy mifatotra folo nopetehana na nasiana fanjaitra mitsatoka tamin'izany. Dia noentina teo anatria ny mpaminany, dia niteny mpaminany hoe doroy ireo singa ireo, ary teo dia nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala ilay sora anankiroa izay fantatra amin'ny anarana hoe Al-Ma'udhatayn, ilay fiaro anankiroa nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izay fotoana izay. Ka isaky ny mpaminany mamaky ny andininy ao anatin'ireo sora anankiroa ireo dia misokatra na meva ny fatotra tamin'izany famosaviana izany. Namaky fandroa izy, nisokatra na niva ny fatotra faharoa.
fahatelo, fahaefatra ka hatramin'ny fatotra folo tapitra ny voa avokoa tamin'izay fotoana izay. Teo i mpaminany tsy mitsahatra mamaky an'izany sora anankiroa izany, intelo ny maraina ary intelo ny hariva, ho fiarovana aminy manoloana an'izany famosaviana sy ny fanahy ratsy ary ihany koa ireo maso ratsy sy ny fialonana maro samihafa. Inona ilay sora antsoina hoe fiarovana anankiroa? Tsy inona izany fa ny sora Qul a'udhu bi rabbil falak sy ny Qul a'udhu bi rabbin nas. Nanomboka teo i mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy nitsahatra andro aman'alina namaky an'ireo sora ireo ho fiarovana ny tenany sy fiarovana ny ankohonany ary ny vady aman-janany. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa nampitainy tamin'ireo mpino silamo mpanaradia aminy tamin'izay fotoana izay hoe azadinareo ny mamaky ireto sora reto rehefa takariva sy ny tojo maraina ianao, mba ho fiarovana aminao manoloana ny zavatra ratsy rehetra. Izany teny izany dia miantefa ihany koa aty amintsika mpino islamo ankehitriny. Izany hoe matetika ianao mahatsapa misy zavatra hafahafa eo aminao, matetika ianao mahatsapa fa misy fanahy ratsy manelingelina anao, ary matetika ianao mahatsapa faharavana sy blocage eo amin'ny fiainanao, ary mahatsapa ihany koa anao fa toy ny misy manindry amin'ny alina sy amin'ny fiainanao matetika zany zavatra zany tranga, dia aza dinoina ny mampiasa sy mamaky an'io sora lehibe anankiroa io, satria izay no fanafody nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mpaminany rehefa tratrin'izany famosaviana izany izy. Fanontaniana entintsika mamarana ny fandaharana amin'ity androany ity hoe oviana ary no fotoana tena tsara hamakina n'izany sora anankiroa Qul a'udhu bi rabbil falak sy ny Qul a'udhu bi rabbin nas izany. Misy fotoana anankitelo reto holazaiko amintsika ka tsara ny hamakiantsika azy ireo mba ho fiarovana eo amin'ny vatantenantsika. Fotoana voalohany dia isaky ny vita soala dia mamaky an'izany sorat Qul a'udhu bi rabbil falak sy ny Qul a'udhu bi rabbin nas zany isika indray mandeha. Fa amin'ny soala fajry sy soala maghrib kosa dia vakina intelo izany sora izany. Zany hoe soala fajry vakina intelo, soala dhuhri vakina indray mandeha, soala asri vakina indray mandeha, soala maghrib vakina intelo, ary ny solat al-isha dia vakina indray mandeha izy ireo. Zay no fotoana voalohany hamakiantsika izany sora anankiroa zany. Ny fotoana faharoa kosa rehefa tsika handeha hatory. Rehefa anao zany matory dia tsara alohan'ny matory ny mamaky azy ireo intelo dia tsofinao amin'ny vatanao, na tsofinao amin'ny vadinao, na tsofinao ihany koa amin'ny zanakao izay efa matory, satria amin'izay fotoana izay miaro azy ireo sy miaro anao mandritra n'izany alina izany amin'ny nofo ratsy sy amin'ny fanahy ratsy. Ny fotoana fahatelo, raha sendra mahatsapa anao fa misy zavatra hafahafa eo aminao, na ihany koa misy fanahy manelingelina, na hoe ohatra misy olona manaraka na manindry na mpamosavy amin'ny alina na nofo ratsy, rehefa mahatsapa fotsiny nao tsy alaizy amin'izay fotoana zay, dia tsara anao ny mamaky an'izany sora Qul a'udhu bi rabbil falak sy ny Qul a'udhu bi rabbin nas, dia miova ny fatorianao na mivadika anao amin'izay fotoana zay, fa insha Allah tsy havita hanao ratsy anao izany rehetrarehetra izany. Misy fotoana ihany koa tsara ny hamakiantsika n'izany sora anankiroa zany dia eo amin'ny tranontsika, ao amin'ny botikantsika, amin'ny toerana izay misy fananantsika sy amin'ny zanantsika ihany koa. Satria nahoana? Satria ny maso ratsy dia mamotika ny fananana, ny maso ratsy dia mamotika
ny zavatsoa rehetra sy ny fahasoavana eny aminao. Ka ny botikantsika, ny tranontsika feno hatsarana ao anatiny, feno fahasoavana ao anatiny. Raha misy mahita amin'ny maso ratsy, raha misy mahita na mialona anao, dia mety ahapotika ny fanananao sy ny zavatra rehetra ao aminao zany. Ka tsara rehefa miditra ny botika, tsara rehefa miditra amin'ny toerana anankiray izay misy ny fanananao, dia mamaky an'izany sora anankiroa zany mba hiarovany Allah subhanahu wa ta'ala ny fanananao amin'ny maso ratsy, ary mba hiarovany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanahy ratsy rehetra sy ny fahampotena rehetra izay mety handalo amin'izany fanananao zany. Azadino fa ireo sora anankiroa ireo no fanafody ny zavatra ratsy rehetra ara-panahy eto ambony tany, araky ny nomeny any mpaminany sallallahu alaihi wasallama, ampitao betsaka any amin'ny hafa izany rehetrarehetra zany. Fa insha Allah hiaro anao sy ny fianakavianao izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.